eo amin'ny vaovao fambolena kosa indray dia ny distrikan'Ankazobe indray androany nisitraka ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny ministera eo anivon'ny fiadidiana repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana masom-boly nilanja 4 taonina fa izay ritsika indray andindiny makasika izay vaovao izay. Masom-boly 4 taonina no tsinjaraina tamin'ireo commune misy 7 niarany fahavoazana noho ny avandra sy ny ahitany androany teny amin'ny distrikan'Ankazobe. Paikady entina nohanana ireo tatsa ary koa entina iomana sahady amin'ny taom-pambolena 17 sy 2 17 sy 2. Tonga nanolotra ireto masom-boly ireto ny ministra eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatorivo Rakotovao. Nandritra ny kabariny dia nanentana trany amin'ny tokony hitandrovana ny tontolo iainana ny fampiasana masom-boly voafantina ary fampiasana teknika fambolena moderna ny ministra. Izany mba hanatsarana sy ampitomboana ny vokatra entiny tatsa. Midasika be satria anisan'ny tena faritra lasa ataoko hoe tena mahantra kely ilay tany ilay mofo tany zany. Dia anisan'ny toerana anjakan'ny dia ny ahitany noho ny dorotanety ety. Dia lasa fa mahantra kely mihitsy ilay tany zany mahatonga azy hoe raha vao tsy manao zezika dia fa mahanta be ilay tany zany. Ka zay ny zahana miaraka zay. Fa tsy hoe ny fanjakana fotsiny zay zany ny politika apetrakatsika mihitsy hoe tapitra lay hoe amepotsiny dao ny zavatra rehetra dia tsy dia hitan'ilay olona loatra lay tombotsoany dia mieritreritra foana izy hoe adidy ny fanjakana tsy maintsy manome fotsiny. Rehefa tena sahirana ilay olona tratra ny ahitany ilay olona izy dia ampina fa rehefa metraka azy ao anatin'ny tontolo hoe io ny fivelomanareo io aneno tokony avelanareo tsaratsara kokoa dia ampitodianao amin'ny andraiky izy zany amin'ny zavatra izay atao ka tsy ho zaraim-potsiny dao ilay zavatra rehetrarehetra fa ampandraisana andraiky izy ohatrany fampitenana teo hoe fitsonjovana ny tontolo iainana tokony miezaka be mihitsy ty distrikan'Ankazobe ity satria tena pitehan'io resaka dorotanety io lay tany ety. Tonga nanatrika ity lanonana ity androany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajany toy ny loholona ny lehibe ny faritra n'Alamanga ary ireo be ny tanàna ao amin'ny distrikan'Ankazobe.